Ravina milalao ny tompo, ny malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo manankarivany ny fahasoavana sy fiadanana. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro sabotsy 2 Jona 2020 dia ny filazantsaraka Maka toko fahasivy. Maka toko fahasivy raisina eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 5. Andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Maka toko fahasivy manao hoe anono tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita voka betsaka manodidina azy sy mpanoran-dalàna niady-hevitra taminy, ary niaraka tamin'izay noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra dia talavina ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona no edina hoe hevitra mirehetra? Ary nanakay tamin'ny vahoaka namarika nanao hoe mpampianatra ô, nientiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy mona, ary n'aiza n'aiza no azony azy dia ampindrindiriny izy ary mandovola dia mitsikonify ary sady valaka dia valaka, ary niteny tamin'ny mpianatra aho mamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe ry tanaky sy mino, mandram-poviana no toerako aminareo, mandram-poviana no andeferako aminareo, eto amiko izy. Dia nentina teo aminy izy, fa noho nahita an' Jesosy izy dia nampifanitsinitsina ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy, dia lafy tamin'ny tany izy sady tsy mpiasikasina sy nandovo. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrinona izay no nahatongavan'izao taminy? Ary izy ato ny fony izy mbola zaza, ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamono azy, fa raha mba misy ianao dia mamolafo aminay ka avonjeo izay. Fo Jesosy taminy ainao hoe zavatra rehetra dia ny aniaka tamin'izay dia niantso ny rainy zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo ho afaka amin'ny tsy finoko. Ary nohontan'i Jesosy fa niazakazaka nanata azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ny fanahy mona sy marenina, izao mandidy anao mivoa aminy ka izay miditra ao anatin'ny tsony. Ary rehefa nananana izy sady mifanipitsitsipona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy, ary rehefa toy ny efa maty izy ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy ka nanontany azy manodidina ny mpianany hoe izay tsy nahavoaka azy? Ary izy taminy iny karazan'iny tsy mahazo avoakana amin'inona n'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Andeha ny afatra avy amin'ny teninao izay Tompo, ka aoka ianao hiteny aminay indray araka ny fombanao fa mangetaheta fatrananao fananay. Amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia misy toe-javatra izay tsy hain'ny mpianatra, satria tsy vita amin'ny mpianatra na sitrana ilay olona izay teo anaky. Tratrany bevoly sady tsy mahay miteny no marenina ity zazakely ity zazalahy ity aty fony fahasazy. Eto dia mingavy ny rainy zazalahy hoe mba ataovy sy azo atao amin'ity zaza ity. Jesosy niteny tamin'ny rainy zazalahy hoe ianao ve mino fa mahay izany dia hoy Jesosy amin'ilay rainy zazalahy hoe ny zavatra rehetra dia hainao. Ny zavatra rehetra dia hainao. Eto izy dia nitalao tamin'ny rainy zazalahy hoe vonjeo aho amin'ny tsy finoko, vonjeo aho amin'ny tsy finoko. Vao avy niteny an'izay ny rainy zazalahy niditra an-tsehatra Jesosy. Zava-dehibe ry havana ny finoana. Ka mila mangataka amin'i Jesosy manankarivontsika raha latsaka ao anaty tsy finoana ka miteny hoe
mamindrafo aho, vonjeo aho tsy finoko, ito izy dia nidiratsehitra izy. Jesosy teny mihaino ny fitarainantsika. Jesosy tena mamaly vavaka antsika raha mitaraina aminy tsika. Indrindra koa tsika mahatsiaro hoe tsy mahay manao na inona inona sady vomafina amin'ny tsy finona anatsika. Ito izy dia miditra tsehatra. Vitany nasitana ny sasany. Ianao koa afaka mahazo tombontsoa tahaka izany raha vavaka tahaka nyity zazalahy ty eo anatrehan'i Jesosy. Vonjeo aho ho afaka tsy mifinoko, ho afaka amin'ny tsy finoko, afaka manafaka anao amin'izany Jesosy. Jesosy raha teo moa no tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, ainy manafaka antsika amin'izany tsy finoana izany. Ka zasy ianao koa mahiteny vonjeo aho amin'ny tsy finoaka, mino aho. Tsara vondray fa ny zavatra rehetra tena satria mino aho mamela an' Jesosy hiditra tsehatra amin'ny fiainana eto. Dia hiditra tsehatra Jesosy vitany nasitrana ny sasalahy. Avelao koa hiditra mitsehatra amin'ny fiainanao Jesosy mba ahitanao ny voninahiny. Amen. Tera sy misaotranao izay raha eo fa ahavilanao ahazo finoana amin'ny alalan'i Jesosy zay. Jesosy raha teo moa ilay tompo ny finoana, izy koa manana fahefana analana eo anatin'ny tsy finoana, ka vonjeo izay tompo amin'ny tsy finoanay mba anehoanao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Dia jerevy ny tokantrano amin'izao fahasiranana mahazo ny tokantrano sy ny sambaravara izao. Jerevy ty zavatra mampio ny olona ny amin'ny sy ny fakana-kely ny tovavy sy ny vehivavy. Vonjeo izay tompo amin'ny tsy finoanay, iza nanafaka anay, tsy misy afa-tsy ianao ihany ny mahay manafaka anay. Araka ny teninao hoe raha zaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mahatanterao aminay izany tompo. Sy ity firenenay ity sisa tokantrano sy ambaravarana sitraka ny ary vavaka be. Ainay izay nan-tany, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao. Ataony sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Minaniny anasazo anay ary mamela ny herokay tahaka namelanay izay nika taminay. Izao mitondra anay mifankampanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie izao todrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina izao. Fiadanana eo angala fitiavana ambavona avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompoa. Ifahasoavana eo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Raha zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Afaka hiteny koa tsika hoe vonjeo izay tompo amin'ny tsy finoanay. Amen. Voninahitra eo an'Andriamanitra iray ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen.